eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely miaraba tompoko falomena aminao amin'ny anaran'i jesosy amin'ny alala zao fandaharana teo afaka vahenao zao dia mirary hatrany zay ny fitahian'andriamanitra ny fahasoavan'andriamanitra ho anao sy ny fiainanao manokana ny ankonanao koa indrindrindrindra faly zay a mizara ny fahasoavana ny sosiny tsara ho anao anatin'ity fandarana ity zay ahafahanay mizara ny afatra andriamanitra lehibe izay inonay fa hitondra vahaolana ho an'ny fiainanao hitondra fitahiana sy fanasitranana ho anao eny ary tompoko andehantsika hivavaka ametraka eo anatrian'andriamanitra ny fandaharana sy ny indrindrindrindra fa ny afatra andriamanitra izay hozaraina aminao hivavaka ary tsika tompoko ry andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany io misaotra anao zay no fitahianao mbola afaka indray kehitriny miaino ny teninao izay lehibe indrindra ary sarobidy indrindra vahaolana ho an'ny fiainanay misaotra anao zay andriamanitra satria izao teninao zao dia alefanao mba hanova ny tantaranay mba hatsara ny fiainanay dia misaotra anao androany fa ianao no mampiteny ny vavako amin'ny anara maheran'i jesosy amen eny ary zay no ela fa andesika maki tenin'andriamanitra atao amin'ny Jeremia no andeha ho vakitsika ny Jeremia 7:10 toko fa 7:10 vakitsika ny tenin'andriamanitra amin'ny andininy 5 ny 6 ny 7 ny 8 amin'ny anaran'i jesosy rahantsika ny tenin'andriamanitra izao no lazain'i Jehova ho voaozona zay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny ka miala amin'i Jehova ny fony fa ho tahaka ny olona mahantra ny tany izy ka tsy mba hita na dia avy aza ny soa fa onona any amin'ny tany karakaina ny nefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana andiny fa fitsika izao ho tahina zay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy ana izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoany izao tenin'andriamanitra izao dia ampitondraina ny lohateny hoe ny fatikina ho an'andriamanitra na ny fatikitsika an'andriamanitra dia anampian'andriamanitra tsika eo amin'ny fiainantsika rehetra ny fatikitsika an'andriamanitra dia atoan'andriamanitra anampy atsika ry avanao ity tenin'andriamanitra ity dia vao nanomboka novakiko izy dia ohatrany tsy dia tsara izany eno no lazainy fa rehefa tsy matoky an'andriamanitra ny olona dia tsy tsara ny fiainany inona lazainy ny tenin'andriamanitra voalaza fa misy ozona ny fiainan'ny olona izay tsy matoky an'andriamanitra eto zany dia tsy hoe rehefa matoky an'andriamanitra ny olona dia izay ihany no azahoana tombotsoa fa kay tena misy loza na misy zava-dratsy izay mitatao sy mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa tsy matoky an'andriamanitra izy eto zany dia tsy miresaka tsika na mivavaky ny olona na tsy mivavaky ny olona betsaka matsy ny olona ry havana mihevy tena hoe mivavaka izy manara-dia an'andriamanitra izy mino an' jesosy izy fa ny fatokina io andriamanitra io ny fatokina an' jesosy dia tena tsy misy na ihany koa hoe maivana dia maivana ny fatokina an'andriamanitra inona zavatra mitranga amin'izay tsy matsapa mihitsy izy fa manampy azy andriamanitra tsy tsapany zany fa voalazany tenin'andriamanitra eto moa fa tena hoe na misy zavatra tsara reo amin'ny fiainan'ny olona dia voalazany tenin'andriamanitra fa tsy mahatsapa ny atsaran'izany eo amin'ny fiainana izy ozy izy hoe na dia avy azany soa dia voalazany tenin'andriamanitra fa ny olona anankiray rehefa tsy mitoetra amin'ny fatokina an'andriamanitra dia tahaka ny olona mahantra any tany ay zany hoe tena ny fahantrana olona mahatsapa irery olona mahatsapa tena hoe ny fiainany manokana dia tena tsy mahafapo azy mihitsy
ny zavatra ataony mety andehanny anankiray mety andehanny ny sasany fa matsapa izy eo amin'ny fiainany manokana fa voalazany tenin'Andriamanitra hoe izy de tahaka ny olona mahantra ny tany ay tsy vitany hoe mahantra izy fa matsapa hoe ohatrany tsisy nizaniza izany a manodidina azy zao nefa riavana aingana be tsika olombelona raha metraka amin'ny fitokisantsika hoe atoky ny fananatsika atoky ny mpampiasatsika ohatra na atoky ny ankohonantsika hoe ireo ny atokisako fa mampandeha ny fiainako ireo ny ametrahako ny fitokisako mba amela mba amany olako ao anatin'ny zavatsarotra rehetra zay misy eo amiko de ireo no atenaiko tian'io tsara samitsika mandinika ny fiainatsika ary misarika atsika manokana mba handinika ny fiainatsika hijery ny fiainatsika hoe manahoana tokoa moa ny zavatra mitranga amin'ny fiainatsika nalohana nametrahantsika amin'ny fitokisantsika tamin'ny olona anankiray ohatra nanahoana ny zavatra nisy tao anatin'ny fotoana maro na vitsivitsy izay nametrahanao fitokisanao tamin'ny zavatra anankiray tena tsapanao tokoa ve fa tena hoe nahafapoanao ny fiainanao rehefa nitoko tamin'ny vola ianao ohatra tsapanao tokoa ve fa tena afapo ny fiainanao rehefa nitoko tamin'ny mpampiasa ohatra na mety havanao izy io zay tsapanao hoe manam-bola azonao ankihinana tsy fantatra ao koa mety hoe dokotera nametrahanao ny fitokisanao hoe sy mandry voan'ny vata aho fa ao radoko ka azoko antoka fa tsy maintsy tafita tsy maintsy sitrana tsy maintsy tavavoaka zany akory tsy milaza hoe tsy mila dokotera tsika tsy hoe ratsy ny dokotera fa izao na ny dokotera koa aza de milaza an'izany hoe izahay dokotera mitsabo fa Andriamanitra ny manasitrana betsaka ngeny olona tsy de ahoana akory ny aretina ny nefa hitantsika hoe maty le olona ndosony fahafatesana le olona satria io fatokisantsika io fotsika zay mametraka fitokisana io de jerevan'Andriamanitra hoe iza na amin'inona no ametrahantsika izany fitokisantsika izany ry avano ty ten'Andriamanitra tapa voalohany tya de milaza fa tena mampahantra atsika ny fametrahantsika ny fitokisantsika tsy ao amin'Andriamanitra rehefa mametraka ny fitokisantsika amin'ny zavatra tsika hoe za aloha tsisy ilako an'Andriamanitra fa ireto a zavatra manodidina reto ohatra ozy angamba ny olona hoe ny fahaizako ny atsaratarehako ny lovako ny volako ny fianakaviako zay manoana ary manamaizy azy tsy fantatra hoe ina ihany koa ny toerana misy anao eto amin'ny tany sy ny firenena de mihevitra ny olona anankiray hoe izany no ametrahany fitokisany ka tsapany fahampandeha ny fiainany ka tsy nila an'Andriamanitra izy tsy nila an'Andriamanitra izy tsy nametraka an'Andriamanitra izy fa io Andriamanitra io no ametrahany fitokisany tian'io tsara e fa tena mahantra tokoa ny olona betsaka ny olona mahantra manam-bola be izy fa ny alikany ny vadiny mahantra nge zany olona zany ny alikany ve tompoko ny vadiny de manan-karena izy sambatra ve zany olona zany misy ndray sasany tena hoe eo ihany ny fianakaviana ray manontolo fa saingy zao tena mieritreritra izy fa hoe ireo no manoana azy ka tena milamina saina eo ny vadiko eo ny zanako kanjo tsy napoziny tamin'ny fotoana anankiray maty le olona zay mahatonga ny olona marotra hatrany depression am'izao fotoana zao satria arakaraka nametrahan'ny fitokisany tamin'ireo zavatra ireo no tsy mampety ny fiainany aoka zany androano tonga saina ianao izay miaino a izay manaraka izao tenin'Andriamanitra izao fa nisan'ny fototra lehibe mitondra mahatonga ny oziny mahatonga ny fantrana ny fahatsapanao fa ireny misy alahelo tsy mety afaka eo amin'ny fiainanao de satria ny fitokisantsika tsy napetrakatsika tao amin'Andriamanitra fa tamin'ny zavatra hafa na tamin'ny olona hafa de nio tsara zany ampahafantarina atsika zany fa ny fototra izay mahatonga atsika ao anatin'ny fantrana zany hoe olona mahantra irery atany ay mahatsapa mihitsy ianao hoe za tena mahatsapa hoe misy banga be ny fiainako satria ny antony de zao tsy nametraka an'Andriamanitra ianao ho fitokisanao eo amin'ny fiainanao izay tapa ny voalohany zay zay tena goavana be tiako zaraina amintsika amin'izao
afatra izao am'izao fandaharana izao tian'io tsara ry havana pitsaka ny olona metrehtra hoe fa maninona ara efa mba zao ny ataoko satria izy nametraka fitokisany tamin'ny vadiny ka izao hoe io vadiny io no nataony Andriamanitra io no nametrahany fitokisany izay ny mbola mahatonga ny fiainany ao anaty ozina atonga ny fiainany ao atany ay zany any tany ay zany tsy zavatra azo alaina any tsisy afaka avoky any tsisy afaka hoe entina anatsarana sy amonjy anao amin'ny olana eo amin'ny fiainanao zany any tany ay zany tsisy ninninna azonao ianteherana tsisy ninninna tena ampy avonjy anao ampy eo amin'ny fiainanao satria ny antony de zao Andriamanitra aloha de tena tsy manampy anao mihitsy tsy manampy ny olona mihitsy izay tsy matoky azy tsy manampy ny olona zay tsy matoky azy Andriamanitra fa voalaza ny tenin'Andriamanitra teo ary hoe misy ozina ary ny fiainan'ny olona io tsy fatokisana an'Andriamanitra io de tsy hoe mafaly an'Andriamanitra hoe bravo ay ianao manana zavatra fa ametranao fitokisanao de ozy Andriamanitra hoe tsy maninona zany fa izay zany nametranao fitokisanao tsy mafaly an'Andriamanitra zany ary betsaka tsy magaga fiainan'ny olona raha tena matsapa izy hoe fa maninona ary za tena rehefa tena dineko nge fiainako de tena hoe olona any tany ay tokoa ary zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny fotsy miangatra de dinoy tokoa ny fiainanao hoe manahoana ianao betsaka ny olona hoe de tena mba apiko ny namako zay ngamany atonga ana tena mba atsapa hoe mba misy eo akaiko mba tsy irery atany ay mba tsy mangay ay nefa mbola tsy tsapany any satria aiza zany fototra inona ny tena olana mahatonga an'izany satria tsy misy na tsy nametraka an'Andriamanitra ny olona mametrahany fitokisany fa nametraka fitokisana amin'ny zavatra hafa izy nisy olona zao resaka tamiko izy businessman ary tena mampiasa vola betsaka izy ao anatin'izany business ataony zany ary nandritra ny fotoana ataontsika hoe elaela maromaro de tena hoe nandeha ny business nataony tena nahazo tombony be dehibe izy fa io olona io de tsy mba matoky an'Andriamanitra mihitsy izy ary ny teniny ara de izao ny teniny hoe tsisy lako an'Andriamanitra zany fa izao ny effort ny ezaka ataoko ihany no ampandeha ny fiainako tamin'ity taona 2020 de tafaresaka tamiko izy de zao no mba teniny izy moa tena tsy mirara zay fivavahana zany mazava ho azy fa tsy Andriamanitra zany no andrasany ampandeha ny fiainany de zao ny teniny hoe tena ohatrany tsy mety mihitsy ny ataoko pastera mba mivavaha ihany ho de hoy za mantsy anazy zao aloha na ivavaka ao anao ary kanefa ianao mihitsy tsy hipetraka ary tsy aneo amin'Andriamanitra fa ametraka ny fitokisanao aminy tsy mety io tsy andeha io zavatra io izay no idirako amin'ny tapany faharoa androany voalaza ny tenin'Andriamanitra ary fa anampy ny olona izay vonona ametraka ny fitokisany aminy Andriamanitra averiko izay teny izay vonona tena anampy ny olona izay mametraka ny fitokisany aminy Andriamanitra izao ny teniny hoe hotahina zay olona matoky an' Jehova de izay manana an' Jehova ho tokony tsy ampy fotsiny le hoe makany am-piangonantsika mafantatra an'Andriamanitra tsika fa isika aloha voalohany indrindra tsy maintsy mametraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra hoe ny amonjy ny fototry ny fahombiazako ny fototry ny fandehanany fiainako de tsy ny herim-poko tsy ny fahaizako tsy ny herin-tsandroko tsy ny ataony ny avako na ny fanampin'ny olona ambony zay mety fantatro fa ny famonjena avy any amin'Andriamanitra ny fitahiana avy any amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatonako sy ny finoko an' Jesosy izany no ampandeha ny fiainako averiko izay teny izay isika zany ry havana de tena mila matoky fa ny famonjena ao atsika ny fitahiana ao atsika de ao am' Jesosy satria izany mahatonga an'Andriamanitra hitantsika amin'ny alalan'ny fitokisantsika fametrahantsika an'izany betsaka matsy ny olona
no mahafantatra an'Andriamanitra fa tsy manaiky any Jesosy izy ho tompony sy ho mpamonjy azy. Amin'ny teny iray de hoe tena atoko fa ny famonjena ho azy, tsy ny fanahy ihany fa milafim-piainana rehetra amin'ny maolona. Inona ny maolona? Ny maolona ny olona de ny saina, ny vatana, ny fanahy ao anatin'izany ny aina. Izao mantsy ry havana, betsaka no diso hevitra hoe raha resaka fivavahana zany resaka ara-panahy zany. Aleo rehefa ara-panahy de maka any am-piangonana fa raha vao eritreritra ny business koa na eritreritra ny fahasalamako ohatrany tsy de ilako vavaka zany, tsy ametrako tsy Andriamanitra nandrasako amin'izany. Tena fahantsoa-kevitra be zany ry havana. Jerevo tsara fa betsaka ny olona tena mahay mikajikajy fahasalamana fa tratrany aretina tsy fantatra zany mihitsy izy. Inona zao mahatonga an'izany ozy ianao? Izany ny atao hoe ozony, satria izy mieritreritra hoe tsy hitako hoe efa ataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zao amin'izao vanim-potoana zao tsika de maheno an'izany hoe coronavirus izay any Chine zany, izay tsy nampoziny ny vahoaka sinoa, tsy nampoziny ny firenena sinoa hitranga eo aminy raha ny zava-misy ny fananany harena. Fa izay nefany izay fananana rehetrarehetra ananan'ny olona izay tsy ampy izay havovonjy azy amin'ny fiainany mahaolona azy, fa tsy maintsy matoky an'Andriamanitra ny olona. Izay voanampy azy Andriamanitra, ary izay fidiran'Andriamanitra tsy hatranampy le olona izay no atsapahany fiainana fitahina, atsapahany le ten'Andriamanitra hoe na de miantona aza ny andro. Izao aloha ry kristianina namana izay matsapa fa misy andro miantona, misy zavatra mitranga fahamainana mitranga eo amin'ny fiainanao. Raha misoa zavatra mitranga amin'ny fiainanao zao ianao, nitoetra ho matoky an'Andriamanitra, tsy mijery ny zava-misy na miantona ny atso na tapina ny atso na tsisy raha jerena de tsisy izy io, tsisy lalana ivoahanao tsony. Fa raha amin'io anao ny atoky an'Andriamanitra hoe tsy ny ataoko ange mampandeha ny fiainako mivoaka fotsiny azy satria tsy mety no mipetraka fotsiny, fa tsy maintsy mihetsika fa ny tena mampandeha an'io 80% 80% de Andriamanitra velona no mampandeha ny fiainako. Ny fombiazako de avy any amin'Andriamanitra, ny fitahina ao de avy any amin'Andriamanitra, ny fandresena ao de avy any amin'Andriamanitra. Ry havanao, raha toky an'Andriamanitra ianao na de tsapanao azy fa misafotifoty ny fiainanao, tsapanao azy fa tena ao anatin'ny fahaverezan-kevitra lalina ianao, tsapanao azy raha maizy ianao fijerevanao hoe tsy hitako tsony hoe mbola afaka nivoaka ihany ve, mbola misy fanantenana ve, mbola isokatra ihany ve ny fiainako. Eny tompoko, izao mantsy izay koa ny testen'Andriamanitra atsika izay malaza fa manompo azy, manaradia azy. Ahoana ny testen'Andriamanitra fa olona matoky azy olona matoky azy ianao ao anatiny zavatra zay tsy mahafinaritra na olana izay tsapatsika fa misafotifoty eo amin'ny fiainatsika io. Eo ary Andriamanitra no mitazana hoe atraizany fatokitsika azy. Nisy boka folo angalako ohatra namafizako an'izany izay voalazan'ny filazantsara ry havana, izay nampiseho fihetsika fa izy ireo de natoky an' Jesosy. Ary andraisantsika lesona hoe ohatr'izany nge de matoky an' Jesosy tsy teneniny molotra fotsiny, tsy teneniny eo ambava fotsiny hoe za matoky an' Jesosy, za matoky an'Andriamanitra, fa ao anatiny zavatsarotra mihitsy io no ampisi andetsika anio fa matoky an'Andriamanitra tsika. Ary amin'izay fotoana izay idin'Andriamanitra anampy atsika. De jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 7:10. Ny Luka 7:10 de misy ny tantaran'ireo lehilahy boka folo lahy ireo. Boka folo lahy tsy tsara zany, tao anatin'ny zavatra ratsy izy ireo, fahabokana ny fiainany. Tamin'io nefany de Jesosy de nitesta anazy, tsy afaka ny abokana teo aminy raha tsy afaka tamin'ny testa io izy. Ozy izy Jesosy fakitsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:20. Ary raha niakatra ho an' Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galily. Ary raha niditra teo amin'ny vohatra anankiray izy de nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Boka folo lahy
toizantsika ny tenin'andriamanitra ary izy ireo ny atsy mafy nanao hoe ry jesosy tompo mamindrafo aminay ary raha hitan'ireo de hoy izy taminy mandehana misy o ampisorona de toizantsika le izy ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny ampandehanana eo zany Andriamanitra no andrefy no fatokisatsika azy ozy izy mantsen'izy fololah mandehana misy eo any ampisorona oka aloha fantaritsika ampahafantarina atsika kely hoe ny boka zany a de mitokana zay natoka le fitenenana hoe mitoka monina ohatry ny boka atokana izy ireo a de any izy tretena de rehefa sitrana izy a de ny mpisorona no manamarina fa sitrana izy de miverina any amin'ny fianakaviana ry zareo anefa tena mbola boka hatrany atapon-dohany ka hatrany am-paladiany mety boka tanana boka tongotra sasany boka tsy fantatra ihany koa zay mety nazo azy tamin'izany fotoana zany fa izao ny tenin' Jesosy hoe mandehana misy hoany ampisorona ry havanao raha tsy nandeha izy ireo a de tsy niasa tao amin'ny herin'Andriamanitra tsy afaka ny abokany tsy fantatra hoe inona zao ny zavatra tsapanao boka ny trosa venao boka ny aretina venao boka ny fahotana venao boka ny olana venao tsy fantatro zay karazana fahabokana mety misy eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra tonga aminao de zao raha naiky zay lazainy Jesosy ianao Jesosy Kristy raha mibaiko an'izy ireo ny teny an'izy ireo manao hoe mandehana amsehoany ampisorona izay mantsy nijerevan Jesosy hoe tena mba matoko ny valerako ve reto olona ireto matoko ve fa mahay manadio azy a matoko ve fa zay lazaiko de masoa azy petsaka nge ny olona milaza fa manompo an'Andriamanitra fa tsy mba matoko zay lazain'Andriamanitra miteny Andriamanitra hoe izao atao tsy mino an'izany ny olona tsy samy aina am'izany ny olona tsy mahagaga raha tsy misy fitahina ny fiainany fa ozona mandraka riva no mitatao eo amin'ny fiainany na kristianina azy ianao rehefa tsy matoky an'Andriamanitra ianao Andriamanitra milaza fantsoy ah petsaka nge ny olona tsy miantso an'Andriamanitra zany satria tsy matoky de raha ivavaka ave de inona zao nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako tsy manampy azy mihitsy Andriamanitra fa raha tianao mampian'Andriamanitra ao anatiny io tranga misafotifoty io tsy fantatra hoe inona fahabokana misy eo amin'ny fiainanao ry hava malala raha toky an'Andriamanitra ianao ka naiky zay lazainy aminao hitsangana ianao iainga fa tsy hipetraka fotsiny am'izao hoe inona lazain'Andriamanitra aminao makanesa ty amiko izy Jesosy anankiray zay tsy misy olona mihitsy hovonjen'Andriamanitra na ompian'Andriamanitra tsy anampy ny olona izay tsy matoky azy Andriamanitra na ihany koa hoe tsy manaiky tsy mino izay lazain'Andriamanitra aminy tsy misy fanampiana ho hitatsika eo petsaka ny olona no miteny ka zange aiza moa mba ho any am-piangonana zange be problème be fa raha tsy ho any am-piangonana ianao tsy anampy anao Andriamanitra nge no lazan'izany fa ozy izy hoe aza mafozy izy mifiarahantsika miangona izao koa lazainy tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianao zany mila mandeha mila manao hetsika mandeha mitady an'Andriamanitra mila mitady vao mahita an'Andriamanitra ka raha matoky azy ianao mihetsika arak'izany teniny zany fa betsaka ny olona milaza matoky an'Andriamanitra fa de tsy mihetsika arak'izay lazain'Andriamanitra mihitsy izy fa ireto boka folona reto zao ahoana tokoa ny ohatra hoe hafahafa aloha le tenin' Jesosy hoe boka ry zareo a nefa saina miseho ary ohatry nefa efa nadio zany ry havanao zany mihitsy natao hoe matoky an'Andriamanitra na de tsisy ninina hitanao areo fa metse foana arak'izay lazain'Andriamanitra ataovy zay asain'Andriamanitra ataonao fa rehefa nandeha izy ireo raha nyjanona teo hoe sotrano mihitsy aloha de ho hitanay hitanareo misy ny olona am'zany aloha zalo hijery ny fiainany ihany na de zay vo andeha de tsy ahita ianao raha tsy ianao mihitsy aloha no mandeha mihetsika Andriamanitra tsy manampy ny olona izay manandrakandrana fotsiny fa tsy tena matoky amin'ny valerany raha matoky an'Andriamanitra ianao anampy anao izy ary atsapa zavatra ngeza-be ataon'Andriamanitra ianao hidina aminao ny herin'Andriamanitra amonjy ianao Andriamanitra anampy anao Andriamanitra amin'ny zava-tsy sarotra iainanao raha metraka ny fitokisanao aminy ianao
andaotsika metraka mifitokisantsika amin'andriamanitra, andaotsika anatona an Jesosy. Jesosy lay mahay manova ny tantaram-piainantsika. Tsapanao ve fa tena mamatotra anao ny devoly. Jesosy lay mahay vonina ny anampy anao, anafaka anao izy, tsy vitan'ny havanao zany. Anova ny fonao izy, tsy vitan'ny havanao zany, fa Jesosy mavita an'izany. Mila ary andao andeha isika ry havana ametraka ny fitokisantsika amin'andriamanitra. Betsaka no miteny ohatrany matoky an'andriamanitra eo molotra, fa voatenena hoe alao are fotoana mponan'andriamanitra ary izay anasanay anao zao amin'ny alahady zao, de manasa anao zay fotoam-bavaka lehibe toy izay angamba ianao ka za sahirana raha matoky an'andriamanitra ianao, fa ny fandehananao mandeha mamonjy ny fotoam-bavaka izay asain'andriamanitra andehananao, de fanehoanao fatokina azy. Ary raha vao mandeha anao, mandeha isika eny ampandehanana isika, de anampy atsika Andriamanitra. Fa raha tsy izany de olona voahozontsika. Andeha isika toky an'Andriamanitra, andeha isika metraka ny fitokisantsika, ny momba atsika eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny fanatonatsika an Jesosy, amin'ny fiaingatsika anaiky zay lazain Jesosy, amin'ny fanateterahantsika etsiatsika amin'izay lazain'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Aza miandry vahaolana aloha izay vao tena andeha, vao tena etsika, tsy misy vahaolana amin'izany. Ry havanao, mety tena ao anatin'ny olana mafy tokoa ngamba ianao, tsy fantatro hoe zavatra mitranga amin'ny fiainanao, ianao mihitsy enge ny tenenin'Andriamanitra raha anomboka ianao, aiainga ianao, hitsangana ianao anaiky an Jesosy, ametraka ny fitokisanao am Jesosy, andeha anara dian'io Andriamanitra io, de izao hoe anampy anao izy, ary tena anampy anao izy. Ry havanao, manasa anao zay fiangonana Refy Androndrakely, ny lahady misy fidirana am 7, am 9, am 1:10 ary am 2 sasany. Talata sy alakamisy koa de misy ny am 2 sasany avy, izay afahanao miainga raha mijanona ny fotsiny ianao, tsy fatokina an'Andriamanitra zany. Fa raha matoky azy ianao, miainga arak'izay lazainy, miainga metsy arak'izay baiko lazain'Andriamanitra, de ahita ny fanapiny ho an'ny fiainanao manokana ianao. Voninahitra de ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina. De faly indray ny tenako nizara izany avatr'Andriamanitra zany tamintsika menakavy any ivelana Antananarivo ianao de misy ny fiangonana Refy maro sampana Androndrakely. Ny tenako zao zay miandraikitra ny fiangonana Refy Manjakandriana. Any amin'ny faritany ianao de feno fiangonana Refy any sampana Androndrakely. Anasana ianao, tongavy ianao, afahanao manatanteraka ary mampiseho amin'Andriamanitra, fa tsy mijanona any an-trano fandeha, anompo azy satria matoky azy. Ary ao anatin'izany de tena anampy anao Andriamanitra. Ny fatokinao azy de anampiny anao. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, makasitraka anao ny amin'izany afatra izany zay nampitondrainao na iza rakehitriny tompo, vonina ametraka ny fitokisany aminao, na inona endrika ny zavatsarotra sy fatorana eo aminy, amin'ny anaran'i Jesosy. Kasio izy Andriamanitra ary mikasika azy ny herinao ankehitriny, zay rehetra marary mandria amin'izao fotoana izao, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy, raisiny fanasitranana. Vahana ny olany amin'ny anaran'i Jesosy, ho tahina manokana ny izy zay nanaraka ihany koa ny fandarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, de mametraka ny mandra-piona indray ny fiatanan'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy. Mandra-piona tompoko.